setapy eo amin'ny fiainana zay raisinao indray mandeha tsy verenanao tsony ary tsy azonao andraisana fanapaha-kevitra fanondroantsony. Ohatra, taminao teraka tsy mahazo miverina ny amboaka, taminao manambady tsy mahazo misarabady tsony na mapakatra vehivavy hafa, taminao misy dingana zany raisinao eo amin'ny fiainana. Misy fotoana indraindray ohatra ny te hiverina kely ny amin'ny fahazazako zany, fa tsy possible tsony satria na voliko raha dia profita maso ety ivelany tsy mamela hiverina tsony any amin'izay niainako tany aloha. Androany zao andro anankiray tsy atao hiverenana koa, mandroso ianao ny talata dia efa tsy latsina intsony. Za zao mahita fa ny akanjo nanaovan'ny paster Jaomaly tsy nanaovany androany, fa mahafatifaty foana izy na izany azy. Toetra izany koa tsika rehetrarehetra. Maly zao paster Njiva nijory teto nanome an'ilay fanoharana momba n'ilay ampafolony hoe ny ampafolo fotsiny 3 taona no niasana fa 7 taona ny omanana, 7 isan-jato ny omanana fa 10 isan-jato no niasana. Mahafinaritra be mihitsiny. Dia ozy koa tsika misy fotoana miteny hoe neny Jesosy ny fotoana iasany vetivety fa ny ombonany amin'ny ray be dia be, dia vao mahay miconfirme an'ilay zany hoe le 30 taona ny omanana, le 3 taona mbola betsaka indray koa ny tokanana fa vitsy ny niasana. Dikan'izay tsika tokony hanana fiombonana amin'Andriamanitra mihoatra noho ny fotoana izarantsika, noho ny fotoana andrenesantsika olona. Zay no mahatonga antsika atao hoe olona voatokana. Ny olona voatokana dia manana etaeta foana ny ombona amin'Andriamanitra. Ndao tsika hingataka amin'ny tompo mba hanana teny fiainana foana velona atao anatintsika, amelona tsika amin'ny fotoana rehetra, misaora azy, makasitra azy, mifonao ray manontolo. Fa zany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho antsika. Makasitraka anao zay amin'ny fofeny fisaorana androany maraina tompo ny amin'ny zavatra rehetra zay hitondranao amin'ny fiainanay. Maraina vaovao mbola tsy hitany masonay androany, ohatr'izay foana ny joroanay eto isan'andro isan'andro satria fantatray fa sarobidy aminay zay hitondranao anay. Misy zavatra tsy tianao hiverenanay tsony fa androsoanay foana, mba to mbola omenao 24 heures indray zay androany ahafahanay miombona aminao. Ny fifoazany sainay, ny fonay, ny ainay, ny fotoana zay nomenao anay dia hoentinay tompo hanompo anao. Tehirizo zay ao anatin'izany fanoloran-teny zany mba hitoetra mahatoko foana sy jory foana eo amin'izay planiny ilanao anay eo amin'ny fiainana. Voninahitra ao ny antom-pisinay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Amen. Ndao tsika ity an-tanana mafy eo an'Andriamanitra. Miangavy anao azo toerana. Alleluia. Inona ny zavatra miandry antsika? Ny miandry ho amin'ny fanjavonana. Inona ny miandry antsika ho amin'ny fanjavonana? Voalohany aloha tonga eto an-tantsika tsy hitoetreto mandrakizay, fa tonga eto an-tantsika anomana ny fotoana eo anantsika amin'ny tompo eny amin'ny raha ny lanitra. Ny bokin'ny Tesaloniana voalohany 4 raha vao miresaka momba fanjavonana dia io teny io tsy mba matetika io tsy azo adonona mihitsy fa miainga eo foana tsika. Tesaloniana voalohany 4 ny 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Ozy izy ny apôstôly Paoly hoe fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ozy izy ny amin'izay nodimandry, mba tsy alelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Tsy tianay ozy izy tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay modimandry, mba tsy alelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangany indray izy, dia toy izany koa ny hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka amin'i Jesosy ny teny tenenina. Fa izao no lazanay aminareo izy Paoly amin'ny tenin'ny tompo. Amin'ny tenin'ny tompo isika izay velona ka mbola mitoetra mandra-piavin'ny tompo dia tsy mba hialoza efa nodimandry tsy akory. Fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra amin'ny fiantsoana sy ny feona arkanjely ary ny trompetran'Andriamanitra ka izay maty ao amin'ny Kristy no hitsangana aloha. Ary rehefa afaka izany dia isika izay velona koa mbola mitoetra no akarina hiaraka aminy hoeny amin'ny raha ny lanitra hitsena ny tompo any amin'ny habakabaka dia ho any amin'ny tompo mandrakariva isika. Koa dia mifampionona ianareo amin'izany teny izany.
Ny tempam-piononana zany amin'Andriamanitra tsy hoe maiza mionona. Tsy izay le izy fa ny tempam-piononana manokatra ny fanantenana ao anatintsika fa manana fiainana tsara lavitra ao amin'ny tompontsika aorian' izao fiainana izao. Ndao aloha tentanina mafy be ao an'Andriamanitra ao anatin'izany. Ahoana ary ny fisehoan'le izy e? Fantatrareo tsy tia vatany ity no eny amin'ny raha ho any lanitra fa corps vaovao no hitafitsika ahafahantsika mandresy ny lalàn'ny tany satria ny zavatra anankiray misy vesatra dia stomin'ny pesanteur sy ao anatin'ny lalàna ny gravité fizika zany tsotra be rehefa misy vesatra ny zavatra anankiray dia midina foana stomin'ny tany midina foana. Tia nofo ity zany sakaizan'ny tany satria izy Andriamanitra hoe vovoka ianao dia ody vovoka indray dikan'izay vovoka misintona vovoka dia tia vatantsika ity avy amin'ny vovoka dia stomin'le vovoka tsy saraka amin'ny mihitsiny fa na miezaka mitsambikina azy ianao dia stomin'ny midina foana. Dia hozy Jesosy resena ny hery ny fahafatesana resena ny hery ny fahafatesana mba ahafahan'le lalàn'ny tany tsy mihazona anao tsony fa tonga anao anana n'le endrika vaovao anafanao an'i Kristy taorian'ny fitsanganany ka nanatrehan'ny mpianatra ny fiakarany. Zany hoe lay nofo vaovao zay tafitsika dia lay endrika Jesosy nandresy ny hery ny fahafatesana nandresy ny tany. Manomana antsika zany Jesosy hitafiny tsy fahalovana lay tena nandresy ny lalàna ny tany no efa nomany ny ampandresenantsika. Zay no mahatonga azy milaza mampiditra n'le programa mpanovana eo amin'ny latabatry ny fiombonana hoe raha mihinana nofoka ianao sy misotro ny rako dia anana ny fiainako ao anatinao ary za hanangananao amin'ny andro farany. Le fananganana zany tsotra ny programa mpamelomana anao indray. Ary ny apôstôly Paoly dia nilaza amin'ny Korintianina 1:10 any amin'ny 9 faraparany any manoka amin'ny 1:15 ka hatramin'ny 1:15 maneho mikasika momba ny fitafitsika ny tsy fahalovana dia nilaza izy hoe ovana vetivety toy ny ray mpimasosika hitafy an'le corps mitovy amin'le corps-ny Jesosy. Zany hoe le tena tafitsika io tsy hoe isika ovana anana ny tenantsika manokana amin'ny endriny vaovao fa efa programen'Andriamanitra mialoha ny anovanantsika hitafy lay endriky ny nofotry Jesosy zay nohanitsika amin'ny endriky ny mofo sy le rany Jesosy zay mitondra amin'ny fiainany zay sotrotsika amin'ny endriky ny kapoaka. Zany hoe manome atsika ny tena ny Andriamanitra lay tena vaovao afaky ny andresy ny lalàn'ny tany ahafahantsika tsy voagejeto fa votsitra tanteraka ho ao aminy sy iaona aminy ary anidina hiaraka aminy hoeny amin'ny raha lanitra. Io fanomanana io zany dia manomboka ety ambony tany. Zay no mahatonga atsika ao anatin'ny tontolo-panomboana tsy hoe surprise ho atsika aorian'ny fahafatesana ny fiakarana na hoe amin'ny fotoam-panjavonana rehefa iseho Jesosy dia hoe hoay tena niakatra ako tsy zay le izy fa efa nisy fanomanana dia ny aty-tany satria manomboka aty-tany ny fiainana any an-danitra. Amen. Zao zany tsika dia efa mianatra manomboka tsy voagejany tany style de vie n'Andriamanitra mihitsy le izy. Renao hoe tsy zavatra mampisaringotra anao tena hoe makarary ny ainao tena mahatonga ny fiainam-pananao tsy azo aina mihitsy. Raha ohatra ka tsy mandeha ny zavatra rehetra tsy ankinina amin'ny zavatra mandeha sy tsy mandeha ny fiainana tsy ankinina amin'ny zavatra misy tsy misy ny fiainana tsy ankinina fa zao ny fanananao fahatsapana fa tonga hamonjy anao Jesosy. Au contraire ny fiainanao eto raha ho amin'ny Kristy ianao dia miaritra. Ny olona tsy manana fahatsapana fiaretana eo am-panimpona dia olona tsy mandroso amin'ny ara-panahy satria tadio misy tontolo anankiroa mifanohatra foana anakana ny fiomananao tsy hotomombana amin'izany fotoana izany. Voalohany reo fakapanahy maro samihafa. Reo fakapanahy maro samihafa misy eto ambonin'ny tany dia manakana ny olona anankiray tsy hahatanteraka ny fiomanany ho amin'ny fotoam-pampakarany io.
misy zavatra nazatranao atao hoe fahazaran-dratsy. Ty fahazaran-dratsy io zao rehefa manomboka zaraina ny ten'Andriamanitra dia manokatra masonao ifakahita amin'le hoe ty le tsy mety tian'Andriamanitra ny sina, ty le sakana sy vesatra mahatonga tsy ho votsitra tsara eo na amin'ny tompo eny amin'ny raha lanitra tsy ahafahana ianao zany miankina amin'le fomba fiainanao. Le programme efa ampidirin'Andriamanitra ao anatinao, nomeny anao ny nofony dia omeny anao ny rano, nomeny ny fanampiany fanahy masina ahatonga anao hoe hanana an'izay fiainam-piovana zay eny an-dalana arakaraky ny androsonao ny anovan'Andriamanitra anao anahaka azy. Tovy amen moa e. Satria moa izy dia apôstôly Paoly tsika mila manahaka an' Jesosy. Zany hoe raha mbola eo amin'ity nofo ity tsika dia misy ady. Satria ity nofo ity zany matoa tsy ampiakarin'Andriamanitra fa hovainy hitafy an'le tsy fahalovana. Mavesatra be ty. Ty zany mavesatra tsy misaringotra amin'ny ota sy filana maro samihafa. Noho izany le filana hoentin'ny nofo ampidina anao dia misarika ny na ny ainao hitodika sy tsy ahita afa-tsy ty tany ty. Afa-tsy ty tany ty. Zay no mahatonga ny karazam-pampianarana rehetra mampidina ny vision-nao eto an-tany mangeja sy mamatotra amin'ny fiainam-panahinao tsy hisokatra ho an'Andriamanitra. Tadio fa raha mbola amin'ny filana raha amin'izao fiainana izao ihany ny anatenantsika an'Andriamanitra dia tafidiny sokajian'Andriamanitra ho isan'ny oro sy mahantra indrindra tsika. Satria ny arena amin'Andriamanitra tsy miankina amin'ny figalabonanao amin'ny zavatra rehetra tanteraka eo amin'ny fiainanao fa ny irianao dia nitranga le izy. Fa ny fiadanana amin'Andriamanitra dia ny fanananao antoka ao anaty mifakahita amin'ny Kristy ao anatinao izay fanantenana amin'ny voninahitra. Atonganao anapahatsapana fiadanana mihoatra noho ny fahalalana rehetra. Zay natonga ny lazo omaly eo amin'ny sekoly ny fiainana ny atao hoe fahombiazana dia tsy hoe rehefa nanananao ny zavatra rehetra ny tadiavinao teto an-tany, fa ny fahatsapanao ny lanja ny fanananao zay zavatra tsy ananany zao tontolo zao fa nataon'Andriamanitra ao anatinao. Amin'ny fotoana ataperany kajiny tany dia zao zay nangon'ny olona sy ny sasarany teto an-tany horitiny filana anankiray tsy tanteraka eo amin'ny fiainana satria misy etapy ny atao hoe fahatsarana eo amin'ny fiainan'ny olona. Voalohany salama sy ambinina amin'ny zavatra rehetra izy zay aloha ny ilay nofo. Zay vao arena sy vola sy trano sy ny fiara sy ny rehetrarehetra. Fa raha vao tsy salama ianao tsy afaka miteraka, tsy salama ianao tsy afaka miaina, tsy salama ianao. Fahasalamana zany ny anisan'ny fitahian'Andriamanitra eo amin'ny nofo ambony mihoatra lavitra noho ny vola makarena sy ny zavatra rehetra irian'ny olona ety ambany masoandro. Dia jereo ny matematesan'ny olona mitady dia mba ahafahany misitraka an'izay zavatra nangoniny. Ohatra rehefa feno zany le zavatra nilaina dia faly irenao misitraka, misakafo, mandeha manao vakansa sy ny rehetrarehetra. Fa raha vao misy aretina tafiditra eo amin'ny vatanao na ireo zavatra nangoninao rehetrarehetra aza ritra itsaboana. Fa za teteny aminao mbola ambony lavitra noho izay zavatra heveriny zao tontolo zao sy katsahan'ny fatratra ny alehibe sy asarobidiny izay zavatra napetrak'Andriamanitra ao anatinao, ilay atao hoe fahasoavana. Amen. Ary io fanomezam-pahasoavana ao anatinao io zay ambony lavitra noho ny zavatra tadiavin'ny jentilisa dia afaka anova izay zavatra faratapony mahavery hevitra azy, izay mahavery hevitra azy mihitsiny no vain'le teny ao anatinao ndre mandeha fotsiny. Ohatra tapidalaka le izy fa atao anatin'ny aretina mafy, lany daholo mifanana ny rehetra ritra, ny dokoterako hoe fa nanasa tanana nanasa tongotra dia tena tsisy ny antsony azo atao. Dia noho ny nery le fahasoavanao amin'i Jesosy Kristy fotsiny ao anatinao miteny hoe sitrana amin'ny rofinao. Teny anankiray fotsiny votsitra dia le nitototono hatramin'izay hay tena tsisy dikany akory nanarianan'le arena be dehibe nefa ny vitan'le hoe sitrana fotsiny le problema be dehibe teo aloha. Zany hoe ny fandresen-dahatra ao am-pinoana sy ny fanekenao an'i Jesosy dia arena ambonin'ny arena anomeanao mihoatra ny atao hoe fahasambarana sy fiadanana, fa tsy any amin'le fomba ikatsahanao ny fiadanana heverinao fa ampilamina amin'ny fiainanao. Zay le hoe fiadanana ambony ny fahalalana rehetra. Ny fahalalana rehetra eto an-tany dia voafetra, fa ny fahafantaranao an'Andriamanitra sy ny révélation omen'Andriamanitra anao ny anokatra ny ao anatinao
alala ny asabidy ny fisiny zay napetrak'Andriamanitra ao anatinao ho mihoatra noho ny fanoherana rehetra zay lalovanao eo amin'ny fiainana. Zany mahatonga ny Jaona voalohany toko 5:4 raha verina miteny ny Baiboly, nareo anaka dia avy amin'Andriamanitra ary nareo efa naresy reny satria lehibe zay ao anatinareo no zay misy eo amin'izao tontolo izao. Hitanareo le fatra ny fahalebiazan'ny fisininy ao anatinao dia aseho amin'ny alalan'ny fahatakarana nananao ny fisiny sy ny lanjany zay nanomezan'Andriamanitra azy. Amin'ny alalan'ny fanamasina ao anatsika dia azosika antoka tsara fa manany zavatra mihoatra afaka hanovany zavatra ity ivelany ianao ho ambony lavitra no ny fanoherana rehetra zay misy eo amin'ny fiainanao. Satria rehefa maro toerana ny fahatakanao ny fisiny amin'ny alalan'ny ficonsidérenao omenao lanja ny fisin'le izy, mila omenao lanja ny fisin'le izy mba hafanao fakahita amin'ny fahefana zay napetrak'Andriamanitra ao anatinao. Zay mahatonga n'Andriamanitra nylaza hoe zao lazain'i Jehovah tamin'ny tompoko hoe mitoery ianao eo an-tanako ankavanana mba hara-panaoko ny fahavalonao ho fitoeran-tongotrao. Tsy taraina ianao ny amin'ny fampahorin'ny fahavalo fa Andriamanitra nibaiko azy eo ambany fitoeran-tongotrao rehefa tsara toerana ianao amin'ilay position tian'Andriamanitra hitananao ao amin'ny Kristy. Ahoana ara, inona ara ny andrasan'Andriamanitra amiko a mandra-pahatonga ny fotoam-panjavonako. Andriamanitra dia ny zavatra anankiray zay tsy ho mananao, zay le lazaintsika omaly, dia tsy ho tonga any mihitsy ianao. Hitanareo rehefa anomboka ny fampakaram-bady dia tsisy vehivavy tsy miborosy nify tsy nioky volo tonga dia eo akaiky mivady ny ampidirana peratra. Fa tsy maintsy makany amin'ny coiffure ianao mikarakara volo, mamboarina tsara, tena miomana fatratra mihitsy tsika. Manina tsara hoe miomana fatratra ianao satria ho amin'izany fotoam-pampakarana zany. Amin'ny fotoam-pampakarana io dia taddio mipetraka sy mihoatra lavitra no ny etaetanao ampakarina lanjan'ny fiomananao eo am-piandrasana ny fotoam-pampakarana. Miomana amin'ny fiainam-panahy, miomana amin'ny vavaka, miomana sy manome zay zavatra rehetra mety hoe atsara n'io fotoana io. Halleloja. Avy aminao ihany koa ianao mihitsy ny miomana. Zany hoe resy lahatra ianao fa miomana. Ahoana fisehoan'ilay fotoam-piomanana? Tsotra le izy. Andriamanitra mahavariana. Andriamanitra tena mahavariana. Tamintsika tao amboaka dia rano miaina tao anaty ranontsika. Zany mahatonga ny olona rehefa alohan'ny hiteraka izy vaky ny ranondolana. Ranondolana mosa? Ranondohany. Vaky ny ranondohany. Zay vao mivoaka ny zazakely. Zany hoe io zaza io zany tao anaty rano. Alleloja. Dia mahagaga ohatry ny saina iny eo anatin'ny kiboa tsy hitanao fa masikodotra fotsiny sy ihany nefa miaina ilay zazakely. Toerana terikely. Nefa anao amin'ilay toerana terikely io ny anomananao sy tombonao fa ny ahitana fotsiny mitomby anao dia ngeza be ny kibo mamanao. Fa zao anefany vao mivoaka ao ianao dia tsy afaka miverinao tsony. Ary vao mivoaka ao dia tsy afaka ny hoe vao mivoaka tonga dia ampidirana anaty rano satria tany anaty rano no nakana azy no ny voahany. Fa raha vao miditra anaty rano tonga dia sepotra indray. Zany hoe vao mivoaka zany ianao dia misadapte amin'ny le monde vaovao zay mitsainanao tsisy nitovizany tamin'izay nisy ianao teo aloha. Zay le atao hoe fahaterahana. Alleluja. Inona ty Baiboly ho tenenina? Tsika rehefa niala teo amin'izao tontolo izao ka ao amin'ny Kristy dia efa lasa ny zavatra taloha ary ino tonga vaovao reo. Misy fiainana zany takian'Andriamanitra iainanao ao amin'ny Kristy zay tsisy ifandraisany tamin'ilay fiainanao teo aloha. Zay le atao hoe fahaterahana indray. Tsy mare tiaka ao an'Andriamanitra. Le ohatra le fahaterahana. Dia ndao tsika isaina amin'izay. Ahoana ny seholy le fanovana. Ohatra izay koa le passage hitondran'Andriamanitra. Tonga eto an-tany ianao dia tsy mahatsiaro ny natao amboaka anao.
iza ny olona nahatadidy hoe ohatra n'iza ny fiainany tao amboaka fa ohatra ny tsy tao amboaka ianao rehefa tonga eto tany nefa ianao mahatsapa fa io mamanao ary tao akibo ianao dia ohatra izay koa ny zavatra mitranga talohany nahatongavanao tao amboaka dia tsy irinaina mbola tany anatin'ny dadanao ianao niona tamin'ny atody neny ampitananao ao amboaka dia tonga olona ary le tsy irinaina nefa mibosesika be avy any amin'le ray misy 4 miliarana sa 4 million isany dia zao iny miodiody ao anatren'le atody dia le be dia be misisika hiditra ao amin'le atody iny a ianao raha anankiray dia raha anankiroa le kambana taminao dia anao le tsika isaina amin'izay mibosesika niditra ianao avy any amin'ny tontolo tsy tamaso ho ao akibo dia rehefa sientifika fotsiny zavatra zanetsika aloha dia tonga tao nefa ianao le mibosesika le anankiray iny dia ianao zany hoe ny sisika zany natongavanao tao akibo dia tonga tao renao a ny fidin'Andriamanitra ianao lisan'ny olona ho ao akibo tonga tao akibo ianao tsy nahatsiaro akory hoe za ty ianao zany le tany mbola tsy nitorotorona tao akibo neny nefa fantatr'Andriamanitra dia tsy tadidinao koa hoe taizary zay s'Andriamanitra ny niona ohatra anao tao amboaka tsy mahatadidy hoe amin'ny fomba ahoana ro nivoako tao ayaya dia ianao zany tsy afaka mandazy zavatra tsy tadidinao tsy afaka mandany fisiny zavatra zay tsy fantatra hoe ianao na tsy tadidinao tsy mitombona zany le hoe za tsy mahita za tsy mino raha tsy mahita satria na mivavononao miasa fotsiny era tsy hitanao fa rehefa tonga ao ny sakafo mivoaka ry tsy mitovy tamin'ny idirany ny voahany miasa mivavony zany ianao tsy afaka ilaza hoe za tsy mahita rivotra ka amin'ny fomba ahoana ninoko azy fa rehefa mitsoka ny ravina ka mihetsika izy dia ozy ianao ary misy rivotra izy zany fa manina ianao milaza hoe misy rivotra nefa tsy hitanao noho izany tsy mitombona mihitsy ny finoana ny zavatra tsy maintsy hoe hita fa ny tena finoana fatokina ny zavatra tsy hita alleloia ka raha miteny Andriamanitra zany hoe ianao tao amboaka no miaingy dia azony sientifika atao ohatra nio ianao rehefa tarafina zany le dia hoe ohatra nio zany fa raha ianao no anontaniana ianao lehibe tsisy olana ray araha zao tonga eto mino izy fa rehefa seho azy hoe iny ianao le mihetsiketsika miainga kely dia ohatra niny dia ny tanana aloha dia ny loha aloha dia ny maso aloha dia amboarina amin'izay ny fo aloha voalohany fo ny foronona voalohany dia manomboka amin'izay famoronana ny hafa rehetrarehetra après satria ao amin'ny fo manomboka amin'ny fiainana amen zay matomboka amin'ny fo a tsy tokony ohatra noho izay tokony hotandremana satria avy ao ny havian'ny aina amen zay mahatonga ny sekoly ny toetra anisan'ny fototra anankiray aingana hitaizan'Andriamanitra tsika mandraka androany satria nanomboka tamin'ny fo ny fisian'ny fiainanao teto ambony tany noho izany a ny fo mahasary-piaro an'Andriamanitra amin'ny mahavoary voalohany azy tamin'ny namoronanao tonga nofo teto an-tany tsy mahareteka ao an'Andriamanitra tsisy olana ray reto mahatsiaro tena hoe ohatra n'izy amin'ny positionnao tao amboaka ahoana ny fomba niainanao tao azonao zavaina ve ny fitombonao tsisy olona afaka nazavana zany avy amin'ny tenany dia ohatr'izay koa nahatongavanao tao amboaka tsy tsaronao voaka avy ao ianao tsy mahatsiaro ny tao amboaka matina ianao dia hoatsangan'Andriamanitra ao any amandrak'izay dia tsy mahatsiaro ny passagenao eto an-tany nefa reo tontolo rehetrarehetra ireo tsy azo tsy niavina fa amin'ny baiboly dia milaza fa fony ianao mbola tsy nitorotorona tao amboaka nefa nitendreko sy nomaniko ho amin'ny fotoana tsy tsaronao eto ambony tany anao ny fonction na prophète nitendreko ho mpaminany ozy izy amin'ny Jérémie alleluia alleluia ditatsika amin'izay le izy aza miezaky ny anazava zay zavatra tsy ahazavaina fa maneke ho tarian'Andriamanitra ao anaty fanambarana ny amin'izay programa tia nitondrana ny fahendrena ao anaty fiomanana ny fijoroana ao androany manaiky fa le Andriamanitra nanao ny lalàna ny pesanteur tsy azo ny olombelona lelana raha mave satria izy no anova ny olona amin'ny fotoany ekarany tsy ombany zogany io lalàna io satria omaniny anana n'ilay fahefana sy hery avy aminy vokatry ny fihinanantsika ny nofony sy fisotroantsika ny rahany dia hanomboka hitafony tsy fahalovantsika amin'ny alalan'ny finoantsika azy sy ny fiomanantsika iainao amin'ny sitrapony dia amin'ny fotoam-pandrovany a lasa maivana ohatry ny vorona ianao a manidina tsy ombany lalàna ny tany sony dia inona ny zavatra mitranga amboarin'Andriamanitra tsika zay mifikitra amin'ny ainy ny avery azy fa zay mahafoy ny ainy no ny amiko no azo azy mianatra ianao tsy mifikitra manainy eto amin'ity tany ity satria manomboka ame mahatsapy ianao fa tsy eto ny fiainana
amen. Tsy manao fanao zao tontolo zao. Baiboly dia milaza aza manao fanao zao tontolo zao sy ny filany. Fa zay manao fanao zao tontolo zao dia maninona ho eto amin'izao tontolo zao ihany. Tsy tian'Andriamanitra tsika hamaka be eto amin'izao tontolo zao fotsika. Fa raha misy tia zao tontolo zao, tia zao tontolo zao, dia zay mahatonga ny fitiavan'Andriamanitra tsy voatahiry ao aminy. Mamono ny fitiavana n'Andriamanitra ny fitiavana n'izao tontolo zao. Mila mianatra tsika miala amin'ny fifikirana amin'izao tontolo zao mba hahafahan'ny fifikirantsika amin'Andriamanitra azo toerana tsara. Tsy mare tiakavan'Andriamanitra. Ny fifikirantsika amin'Andriamanitra mila mahazo toerana tsara. Ahoana ny fifikirantsika amin'Andriamanitra? Mahalalitsika fa tsy izao fiainan'izao ihany no anatenantsika ny Kristy. Satria zay no mahatonga antsika orso mahantra indrindra. Tsy tena mbola tsara ny communionao amin'Andriamanitra dia marary anao daholo izay zavatra mitranga eto amin'izao tontolo zao. Io zany nisany andisy famantarana fa mbola eto amin'izao tontolo zao ianao. Zavatra anankiray nilazain'i Jesosy, tokony hifaninana ampino. Tena tokony hifaninana faran'izay enjana ampino anatin'ilay izy. Zay ihany namen'i Jesosy fahafahana hifaninanantsika rehetrarehetra. Hozy izy tamin'i Petera, Petera, moa ny fitiavanao ahy mihoatra noho ny fitiavany reto. Andao hifaninana ity an'Andriamanitra. Rehefa mifaninantsika ity an'Andriamanitra dia zao tsy hoe hitentsika amin'ny namantsika anao mbola tsy tia azy no fitiavany ahy. Non, tsy zay ilay izy. Fa miseho amin'ny endriky ny fanetretena lalina, fiainam-pandeferana, ny famohananao vokatry ny fanahy sy ny fandehananao amin'izany vokatry ny fanahy zany, ny anehoana ny fomba hita maso fa tia an'Andriamanitra ianao, tia ny fanompony ianao, tena tsy mahita tory ianao misaina ny fanjakan'Andriamanitra. Halleluja. Io ny lalàna ny fahaterahana. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy. Ianao zany zao olom-baovao. Ahoana ny tonga ana pastera tena napahatsapana hoe za le olom-baovao. Za rehefa mijery fitaratra dia za ihany. Tsy hitako akory ireo vaovao io. Ao tontolo ara-panahy izy no miseho. Le olom-baovao nomen'Andriamanitra ny fanahiny. Ary misy fanahy nomen'Andriamanitra ny fanahy fahamarinana. Dia ozy izy hoe izy ny ampiaiky ny olona amin'ny fahotany. Io fanahy io zany mahatonga anao tsy azo aina hiaina amin'ny fanaon'izao tontolo zao. Io fanahy io manampy anao hiaina amin'le tena fiainam-pibebahana marina. Tena hoe mibebaka ianao. Tsy hoe misaritsary mibebaka hoe mba te hibebaka zany, fa tena mibebaka ianao. Andriamanitra zany tena mitady fibebahana, mitady voa amin'ny fibebahana izy. Tsy hoe hibebaka fotsiny ao fa mila voa avy amin'le fibebahanao Andriamanitra. Fa inona mahasoa ao anatin'ny fibebahana? Ny fibebahana dia teraka avy amin'ny fahatsapatena. Fa nisy tsy nentina ataonao fa mila mandroso sy miaina amin'ilay fomba mety amin'izay ianao. Zay no mahasamihafa antsika fotsiny tamin'ilay tao am-boaka sy ny voaka. Ilay tao am-boaka tsika tonga dia volavolaina fotsiny hiaina amin'izay tontolo nisy tao tsy tsaroantsika. Voaka avy ao tsika dia mbola le nofo miaina teto ambonin'ny tany amin'izay tsy tonga dia nisy an'i Jesosy aloha fa le lien niarahantsika tamin'ny Adama mbola ao anatintsika le natiora nota. Dia ny miady amin'le fahazanatin'le natiora nota hidiran'le natiora vaovao, andevonana n'le zavatra taloha tsy mora. Misy fotoana ianao indraindray miresaka hoe miteny hoe tena Andriamanitra fa maninona ary nareo fa tsy satran'izany indraindray. Fa maninona ary ampahafantarin'Andriamanitra zavatra marina ohatry ireny nefa mbola miaina ohatr'izao foana fa inona mihitsy ohatrany hoe tsy ianao no nanao an'ilay izy. Satria misy natiora roa miady ao anatinao. Paoly koa nandalo an'izany. Fa ao anatin'ny fantalovany Paoly an'ilay izy, mafy be tamin'ny Paoly niady tamin'ilay izy satria fantatry Paoly atsafidy ny fisian'ilay tsy mety. Le sitrapon'Andriamanitra ao anatiny nefa mibosesika misintona azy ampanjaka n'le natioran'Andriamanitra ao aminy. Dia tafateny redirery mihitsy Paoly, tsy ny tsara sitrako ny vitako fa ny ratsy zay sitrako ny vitako. Fa raha ny tsara zay sitrako tokony ataoko izy izy. Tsy vitako izy fa mbola mitoetra eo amin'ny nofy ihany aho. Dia nandroso amin'izay Paoly nandroso satria nahoana? Ny fanahy masina zany manosika antsika, ampiaiky antsika. Ampiaiky antsika ny fahadisoantsika. Dikan'izay ampanekeny anao le fahadisoana mba hisy anapiny anao
ho afaka ao anatin'le izy sady manampy anao ho afaka mampatsiaro anao ny fisian'le fahadisoana mba isy antsiana azy tsy hoe mody faniny ianao nisy fahadisoana nataonao dia mody faniny ianao fa ny ataonao ihany ny ataonao fa ao amin'ny Kristy. Ny fiaina kristiana zany dia fiaina mpiambenana miambina ianao satria misy fanoherana, miaritra ianao satria misy fakapanahy. Tsy hoe nataonao taloha ihany mbola mitohy eo amin'ny Kristy efa lasa ny zavatra taloha fa tokony olom-baovao ianao. Ny olona iona amin'Andriamanitra amin'ny fotoam-pampakarana dia izay olona miomana fa izay zavatra tsy homananao dia tsy ho tongany ianao. Tsy hoe mandeha isan'andro tsika dia mandeha gaona fotsiny fiainantsika. Andriamanitra tia ahita ilay faneketsika iaina amin'ilay fiainam-baovao. Io fiainam-baovao io, ilay fiaina tian'Andriamanitra ho hita iainanao eto an-tany, hampiavaka anao amin'izao tontolo izao. Zay no nahatonga an'i Jesosy mivavaka farany nataon'i Jesosy. Tsy hampiala azy eto amin'izao tontolo izao fa mba hahatonga azy tsy hanao ny fanaony izao tontolo izao. Tsy naman'izao tontolo izao izy. Tahakao izy tsy naman'izao tontolo izao ihany koa. Misy zavatra anankiroa mifandona misy eo aminao izao tontolo izao. Fa zavela izao tontolo izao ny andresa ianao fa mody ao amin'ny Kristy ianao. Miomana ao amin'ny Kristy ianao. Azony le toerana mba hahafahan'Andriamanitra piasa anao, mba hahafahan'Andriamanitra anangana anao, mba hahafahanao iaona amin'Andriamanitra ao. Ny ahafantaran'ny tompo antsika anie mazava be zany. Ny ahafantaran'ny tompo antsika efa aseon'i Jesosy fa tsy niasa fanompoantsika. Ino ny asa fanomponana? Tsisy dénomination zany mipetraka any hoe mitondra pancarte ianao dia hoe zany na fanafondrindra tao amin'ny FJKM, na zany na fanafondrindra tao amin'ny hvkl. Fikambanana fotsiny zany, fiombonana. Ary ny problème zany mahatonga an'ilay oletanareo lasa hoe sarotiny amin'ny olona hoe ondroko iny, anonako iny. Zareo fotsiny teny fa tsisy ondronao zany fa ondron'Andriamanitra daholo. Eno tsara ilay famarinana. Satria rehefa tonga any an-danitra Jesosy nivo fa tsy olona. Ary io no zaraiko androany. Inona ny problème anankiray mety mahazo mpino be dia be koa ka ilana fampatsivana kely androany. Rehefa nateraka indray ianao dia misy fiainam-baovao ara-panahy men'Andriamanitra anao iainana. Fa tokony efa lasa ny zavatra taloha. Ny zavatra taloha tonga dia mifafan'Andriamanitra. Fa ianao mbola misy fotoana miaina amin'ilay lasa kely indraindray. Stomin'ilay nofo iverina, amin'ny fotom-pisainana, amin'ny fanao. Ary ny indray raha voavarim-bariana satria mitoetra amin'ny nofo ianao. Zay ny antony mivavaka. Ny vavaka dia manaisotra anao tsy hitoetra eo amin'ny nofo fa iombona ra-panahy amin'Andriamanitra. Mianao tsara nareo? Ny vavaka dia fanomezanao alalana ny fanahy masina, hiasa sy hampandresy ny ao anatinao mba ho tonga fanambarana ray aminy izay zavatra lazainao. Anovan'ny sainao ho sain'ny Kristy, ny fanaonao ho fanaon'ny Kristy. Amen. Ahoana ny tonga an'izany pasteur? Tsotra le izy. Makafy, mila mianatra ianao sy mizatra, makafy le fiainam-baovao izay omen'Andriamanitra anao iainana. Ahoana le fakanafia le fiainam-baovao? Mila mianatra ianao miaina amin'ny fahamasinana. Rehefa zavatra tsy tian'Andriamanitra ka fantatrao fa tsy tian'Andriamanitra dia zaka ny fanahy masina ny ao anatinao tsy iaina an'izany. Tsy mora ho voasariky ny fakapanahy fa zay le atao hoe miambena, miaritra. Jesosy niteny amin'ny Romana 9:7-10. Raha miara-miaritra amiko ianareo, misy zavatra iretanao zany, dia miara-mana ambony nahitramiko koa. Zany hoe amin'ny fotoam-piverenan'i Jesosy fanondroany aoriany fampakarany. Zany hoe raha ho avy izy aloha voalohany dia hoeny amintsika any amin'ny ramany lanitra ary ho ao aminy mandrakariva. Fa amin'ny fotoana hiverenan'ny faharoa miaraka amintsika izy hitsaran'izao tontolo izao zay le voninahitra. Zany hoe tao anatin'ilay fiaretana ianao nanjavona fa amin'ny fotoam-piverenana ianao hitsara miaraka aminy. Fiverenany voalohany ho an'ny fiangonany zay mahatonga ny tsipiny tsy mahita azy. Rehefa neny ny feonaraka anjely zay nino ihany no manjavona fa tsy zao tontolo izao. Satria tsy natao reny tsy mino ny fiverenan'i Jesosy fa manokatra ny sofin'ny mpino izy ahalala fa tonga misokatra masinao dia hitanao izy mifanatrika.
zay anefany a tsy possible raha tsy teny zao ianao de efa miomana. Zay ny anton'le fiambenana mba hahatonga anao ho lasa ny vagy voalohany. Fa lela zay matotoko efatra amin'ny roapolo hoe raha tsy afoezina ny fotoana de tsisy voavonjy. Dikan'iny amin'ny fiverenan'ny faharoa satria betsaka aorian'le fahalasana amin'ny fiangonana voalohany mbola misy fiangonana tafatoetra fa tsy ny amina. De tsy maintsy ataon'Andriamanitra zay anafoezana n'le fotoana amin'ireo ambon'ireo ndray. Fa le rekory faharoa ataon'Andriamanitra efa tsy tokony eo intsony ianao satria efa mazana be mifampahoriana. Ny fanamasina tsy eto zao raha misy fanamasina ianao a mbola mahaino mikaika eto tsy etsony ny fanamasina de hoaiza ianao. No zany ataovy zay fantohana fa efa tena akaiky ny fotoana. Niteny Jesosy tamin'ny alalan'ny fampahitana ny menankeo ela tamin'ny zomany joro vavolombelona hoe misy tsy fatany amin'ny fotoana iverenany. Malko nisy mpanompon'Andriamanitra tamin'ny 9 alina ny antso anahako hoe paster sady migogogo mitomany izy. Napahitan'Andriamanitra tao anaty prière izy de vao mipetraka natory tonga de nisokatra amin'ny vision. Napahitan'Andriamanitra ny zavatra hitranga aorian'ny amin'ny fotoa mpitsarana ohatrany hoe tonga de napahitan' Jesosy anazy ny lanitra misokatra. De niditra izy de trano fotsifotsy be ny nandraisan'ny tompo anazy. De vao niditra izy akanjony tany tonga de fa tena gogogo ny tomany le mpanompon'Andriamanitra satria mety ela izy ny mba naniry an'izany fahitany zany. Fa vao nanomen'Andriamanitra ndray mandeha izy tena misaotra pastera fa kay le zavatra torino io tena io no izy. Teny aminao a andotsika amboatra fiainana miaraka amin'Andriamanitra. Tsy resahana fotsiny zany fa iainana le izy. Inona mipetraka le izy? Problème amintsika indraindray zao ny fandrika tena angeza be mila anairana sy anairana anao. Tsika mantsy vao miala eto amin'ny fotoam-panjavonana de ho ao amin'i Jesosy mandrakizay. Izy nanomana ny fahafahantsika misitraka an'izany ary efa vita ny daholo ny 700 isanjato ahatanteraka izany fanomanana izany tamin'ny fanoloran-tenany sy ny famonjena. Ny fahasoavana dia mametraka an'izao fahamarinana izao. Vonona mialohan'ny fotoana niodinanao ny fotoana nandraisana ianao tamin'ny famonjena. Fa ny fahasoavana dia mametraka karazam-pahamarinana anankiroa. Voalohany, ny fanaisantsika amin'ny fanamasina dia anampy antsika ao anaty mba hahatonga ny fanambarantsika sy ny fanambaran'Andriamanitra ho iray. Fa ny fanan'Andriamanitra dia miara-milaza amin'ny fanahintsika fa zanak'Andriamanitra tsika. Ny confirmation mahazanak'Andriamanitra anao dia ao anatinao. Tena reonao mihitsy hoe zanany ianao. Dia fantatra hoe manan-javatra ianao. Zay le zanak'Andriamanitra manan-javatra tsy henanan'izao tontolo izao. Zao tontolo izao mitoky amin'ny fananana. Zao tontolo izao mitoky amin'ny hita-maso satria eo amin'ny nofo mitoerany. Fa ianao zanak'Andriamanitra amin'ny ara-panahy tsy mitoky amin'ny hita-maso satria ao amin'ny Kristy ianao. Dia zao misy fiadanana zay renao mihitsy ao anatinao. Tsisy idirany amin'ny zavatra lalovanao ety ivelany. Dia fantatrao mihitsy hoe raha zao Jesosy ny tonga dia ho amin'ny aiko. Ianao dia mahafantatra an'izany ianao io. Le izany tsy tokony hoe confirmer ny olona hoe ianao hiakatra ianao. Fa raha vao misy doute ao anatinao dia misy problème amin'ny ara-pananao zany misy témoin mirehitra. Hoe ohatran'le tômôbila misy fahasimbany ireny dia miteny hoe amboary kely ty eto amin'ny côté any ity mila soloina kely mipiesy ato fa somary tsy dia milamina. Ary hitatra io raha vao tsy karakarainao meloha. Ianao dia mahafantatra hoe za mbola misy fotoana mandainga. Za misy fotoana mpanisy tavin-dresaka. Mpanisy sira zany. Andriamanitra za misy fotoana mbola mangalangalatra. Ny anatin'ny foko mbola mitsiritra vadin'olona. Zany indray ny masoko mbola tena ina moa izy ity teleskaopy. Nakitana any amin'ny maizina ary ohatran'ny hitan'le daladoly. Fon'Andriamanitra. Dia indray mbola tsy maharipery fa misy fotoana manao zavatra oatra. Ianao ihany mahalala zany hoe misy zavatra tsy an'ny Kristy ao anatinao. Dia iny nefa le mipetraka eo amin'ny nofo. Zay zavatra zay nefany tsy hanamelohana tena fa tsy azo hodiana fanina. Satria ny zavatra anankiray tsy ekenao hoe tsy mety dia tsy ho voahitsy mihitsy le izy. Fa zao ny atao, zao ny ataovy. Fataro ny fiantraikany fisian'ny zavatra anankiray sy ny tarihany ianao dia mora ho anao ny ankahala azy. Inona ny fiantraikany ota fahafatesana? Mankala ota amin'izay. Zany hoe fiafaran'ny ota hatreo amin'ny fahafatesana.
fa le fiainana ao anatinao hitantananao any amin'ny mandrakizay. Zay no mahatonga an'Andriamanitra nanao karazana hoe ny reprogrammen'Andriamanitra na reprogrammation Andriamanitra ampidirany na veriny indray ho ao anatinao ny fanahany mba hahafahany mampiampita ny fiainany ao anatinao, ary io fiainany io dia anampy anao akalaota satria mambabo ny fanahinao ity ny sitrapon'Andriamanitra. Misy amin'izao ny kristianina variana fotsiny mijery ny fiainan'olona, ny fandrosoan'ny olona. Ny andro mahafinaritra mihitsiny ny fiainan'ny anina. Ianina tena mandroso, matahotra an'Andriamanitra iny a. Tiana zay nisy fotoana ho an'ny araka. Fa tena hitako mihitsy le izy tena matahotra an' Jesosy mihitsiny. Inona ny problemanao? Mijery fotsiny fiakaran'ny hafa. Mety misy mpanompon'Andriamanitra ohatra admirenao be mihitsy izy. Satria nahoana? Mety be ny fijoro, ny fitondran-tena, ny fomba fiainana, tena mahafinaritra anao. Tsy ratsy zany. Fa tsy zany ny antom-pisianao eto ambonin'ny tany. Ohatrany hoe tianao apetraka izany hoe misy mpanompon'Andriamanitra sy kristianina samy kristianina ihany, dia misy ny atao hoe kristianina tsara lavitra, dia misy ny atao hoe kristianina faran'izay ratsy. Ary apôstôly Paoly no miteny izany. Misy ny kristianina ara-panahy dia misy ny kristianina eo amin'ny nofo ihany. Paoly no teny izany. Ny kristianina ara-nofo dia ireo kristianina izay mahalala an' Jesosy ihany izy, fa tsy misy endrika ara-panahy tafatoetra ho aminy, fa zavatry ny tany no hirairay, ny hita maso, ny mameno azy, izay asony nofony, mampitabataba azy. Vesara ny fanahiany fiainana eny io kristianina io, ary mampalahelo aminy dia ampitototoy ny filany, tsy mety afitsarana mihitsy satria nahoana? Tsy Jesosy Kristy amin'ny mahafiainana azy no hitany, fa Jesosy Kristy sy ny fahaiza-manaony. Reny le miankina fotsiny ny fahaiza-manaon'Andriamanitra, ny hoe ny tompo mahavita manova an'izao, mpanao fahagagana, mampety ny fiainana zay fotsiny, fa tsy miditra lalina izy amin'ny fanefena sy fanovana ny ara-panahy mba eona amin'ny tompo mandrakizay. Zany hoe kristianina tsy mihaino amin'ny tanjon'ny tompo, fa misitraka kosa amin'ny fahaiza-manaon'ny tompo ampinoana fotsiny, zany hoe eto an-tany ihany. Dia zao izy misy sokajina kristianina aminao hoe kristianina ambony, dia misy ny kristianina ambany, dia misy ny kristianina antonontonony. Rehefa mipetraka am-ponao zay dia zao ny problème. Ohatrany tonga dia lojika aminao le hoe misy kosa angamba ny olona tena atahotra an'Andriamanitra kokoa noho ny sasany. Ary misy koa ny tena hitanao mihitsy ny hoe zareo reny a, zay misy ny ataonao rehefa miteny. Ny ao amin'ny hvkl zavatra torinao fa masinina, fa zay tsy hitanao any hitanao aty. Ny aty indray blessing, fitahina ny aty. Inona ny toerana misy ianao amin'izay? Raha tsy mitandriny ianao dia lasa kristianina mipetraka eo amin'ny toeran'ny mpitazana. Nefa Andriamanitra tia naisitra anao tsy ho isan'ny mpitazana ny hafa, fa kristianina mandroso. Tsy natao anatika na hijery na hitazana ny fanokana tenan'ny hafa ianao. Tsy natsoina hijery ny fiakarany sy ny fampakarana azy. Tsy natao hijery ny fomba fanompony sy ny fahalavony. Tsy tokony hijery akory ianao ohatran'izy amin'ny fanompony hafa mba hahafahanao hoe mitsara azy na mahita azy, satria ianao tsy natsoa no mpanara-maso ny hafa. Ahoana ny fitiavan'Andriamanitra ny fitiavan'ny anan'Andriamanitra? Ahoana zao no tena niala tamin'ny fahotana izy a, tena nandroso izy. Ianao amin'io zany variana mijery fotsiny, fa ianao tsisy momba anao mihitsy ao anatin'le izy. Ohatrany ianao variana mijery, raha tsy miovy ianao dia hijery hatramin'ny farany. Ary ohatrany tamin'ny androny Enoka ane nisy nijery azy, fa zay nijery ny fiainana izy tena mahitsy be, izy matahotra n'Andriamanitra ny ao anatin'ny fony mandrakizay. Izy manatra tena misy nijery Enoka, dia hitan'ny olona koa le nijery sy nanara-maso azy ireny nahita ny fanjavonany. Ohatr'izay koa Noa, memezan'ny olona izy namboatra ny anina. Rehefa tonga amin'izay ny safidrano, talohan'ny safidrano nisy nahita ny dirany tao anaty samby fiara izy valy mianaka. Tonga ny safidrano nanao kokoa ny Noa itsy amin'ny varavarankely le mpitazana anaty rano.
ao anatin'ny fotoam-panomanana mila miala ianao tsy ho kristianina spectateur ntsony. Zany mahatonga antsika tsy miady mire olona fa miady mire an'Andriamanitra. Tsy ratsy ianao mitazana hoe misy mahafinaritra ny fanoloran-tenan'ny hafa, mba handraisana fotsiny lesona hoe possible koa afaka manolo-tena oatra azy. Fa maninona izy se permettre afaka manana an'izany fanambaran'izany zany fanitsiny zany ao anatiny. Manomboka miainao anatin'ilay izy dia mahafinaritra mijery mifandrososo ny fanoloran-tenany. Fa nahoana ny hitazana fotsiny sy variana hijery hoe ahoana ho voatahiry eo indritra ny herinandro ve izy? Enao jerena. Manapa-hevitra aingana. Tsy fantatra intsony hoe 24 heures rovinina tokavan'i Jesosy riva sa rapitso maraina. Misy olona zany laha ny andro teo mpitazanana fotsiny fa tsy nety niditrom-pandray anjara mihitsy izy. Ianao tsy spectateur ianao a. Fa ianao acteur ianao. Misy nitazana ny fidirany noato amin'ny sambo fiara. Amin'izao ianao mbola mahita fa tena misy ny kristianina noho ianao. Misy ny tsara fanoloran-tena noho ny fandrosoanao ao amin'Andriamanitra. Ary misy ny tian'Andriamanitra mbola hitanao mihitsy hoe izy kosa aloha tena tian'Andriamanitra roviana ary any oatra azy. Jero tsara masina eo kekinao tsy fotoana oatra zany tsony zao e. Tsy maintsy manapa-kevitra ianao teneny tsy maintsy manapa-kevitra ianao. Miaina amin'ny fitiavana an'Andriamanitra mihoatra noho ny fitiavan'ny hafa azy. Halleluja. Maninona raha ianao indray mifamantarana? Mipamantatra azafady. Fa tsy ianao mifamantarana isan'andro zao hoe any andro amin'ny andro farany ny olona tia vola tafiditra anatin'ireo ianao. Izy fiamorana ny aparany io ianao fa miembotra. Ianao ihany mahafantatra an'ilay izy a. Ny olona ho tia tena, ho tia vola, ho tia mifafinaretany nofo no fitiavana an'Andriamanitra. Misy zavatra eo amin'ny nofo tena hainao mihitsy ny Andriamanitra miteny hoe mifafana masina kosa aloha tsy afaka hiteny amiko nareo hoe tsy marina ny zavatra teneniko zany. Raha ao anaty nofo fanan'Andriamanitra misy feo be mihitsy mitreno ny sofinao io miteny hoe tsy hany lalana, tsy hany lalana. Ienao mihitsy ao anaty eo. Fa zao misy manaraka famindram-pon'Andriamanitra. Famindram-pon'Andriamanitra mandrakizay. Rehefa feo miverina. Fiemorana zany. Zany atao hoe fiemorana. Ny atao hoe mihemotra malala marina fa tsy miaina amin'ny fahamarinana. Ao amin'Andriamanitra tsy misy ny hoe mangatsika sy mafana, poids mort. Fa na marche arrière na engagé première ny vitesse mandroso. Fa raha vao tenatenany, raha vao le-piakarana dia mihemotra dôly na tsy miditra ny vitesse marche arrière. Marina sa tsy marina. Mampitondra fiara mahafantatra an'izany tsara. Noho izany aza mitoetra eo amin'ilay ny vitesinao mbola tsy engagé fa mipetraka ho libre fotsiny. Fa tsy maintsy hisiditra ao ampihemotra anao. Satria ny lalina makany an-danitra ny miakatra. Zay ny mahatonga tsy manome fanoharana hoe maro toerana ilay izy. Miakatra. Raha tsy mitandrina ianao dia ilay vavolombelona lazainao momba azy ireny dia hitanao amin'izay ny confirmation rehefa tonga tokoa ny fotoana hoe ino haniditra ny sambo fiara iny. Iny anina niakatra iny. Tsy tazana ny atongavanao eto fampandray anjara. Manapa-hevitra tompo inona ny tsy mety eto anatiko miombona aminy any an-trano any. Aza vela isy olona anankiray ataonao hoe izy ny tena mahafinaritra, tena mety ny fampianarana iny, mpanompon'Andriamanitra iny tena mandroso a. Miovisan'andro mihitsy ny fahitako ny fiainany. Tsara ianao mahafantatra hoe misy mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra. Fa aza vela le mpanompon'Andriamanitra ny indraindrainao be. Fa ianao mbola afaka hanao tsara lavitra noho satria Jesosy amin'izao fotoan'izao sokatra ny fifaninanana am-pitiavana ahafahana maneho zay ten'Andriamanitra voalohany. Misy olona ne mavita mandahy vola tsy marina, tsy hoe fanambazana tsy marina raha mbola amina resaka hoe dizaine de millions. Rehefa tafiditra any amin'ny dizaine de milliards izy mety miova ny lohany. Azonareo ve ny tiako tenenina?
dikan'izany ny fakapanahy misy foana eto ambony tany ary ny devoly anao kady sy calcul arakaraky ny androsoanao sy ny alehibe an'le hoe dingana misy ianao raha-piombonana amiray no atonga azy anangy anao zavatra be dehibe satria manomboka misokatra amin'ny fahatakaranao fa tsy tia tany tia no anina tsy tia voaka avy any Jesosy voavina lay mpanavy ny fady ihany dia ozy izy ny devoly meko fetaona traiko fa meko anao zao tontolo zao fa nomena azy zany natolotra azy zany ozy izy hitanareo fa maninona Jesosy zao tontolo zao mihitsy ny fanampy nomeny devoly azy satria matahotra azy ny devoly fa trop loatra ny fanoloran-tenany sy ny fijoroany dia izy hoe tsy azo mihitsy izy amin'ny zavatra be dehibe efa nytestena izy hoe io ry Maria mitonantonana ry Marta azo kotiana fa Jesosy tsy tahitra mihitsy dia izy ny devoly tsy azoko fitsangajangana mihitsy ty olony ty mena amin'izay reo karazam-bola be dehibe sy tsy voafandrika tao amin'ny vola omena voninahitra feno fanetretenina be fahasoavana azy tena ozy izy ny devoly hoe ina anaovana an'ity ndaso amin'izay tigana farany sisy meko anao zao tontolo zao fa meko eto anatrehako teo izy Jesosy tsy ov'Andriamanitra ray ihany ny akofanao Andriamanitra ray ihany ny akofanao ary izy ihany ny vavahanao voasoratra hoe miala maina ohatry ny takotra ny devoly satria tsy hita mihitsy le helika normal be raha misetrasetra be amin'ny fanotonana eo amin'ny fiainan'i Jesosy azonareo mipetraka le izy naomby izy satria nahoana izy tena mihitsy ny mahalala fa miaina ao anatin'le fijoroana manomboka androany aza mitantarana izy amiko zany fa ianao tantaraina amiko aza mitantara le mpanompoandriamanitra ry ohatran'izao zay no mahatonga anao voafandrika lasa mijery fotsiny fijoroan'ny hafa dia teanaiky satria miheviteny ho mpanota latsaka ambaniny foana amin'ny fotoana ionana amin'i Jesosy mitovy daholo ny olona rehetra tsy maharety aika ao an'Andriamanitra mitovy daholo ny olona rehetra tia hisarika masom-panahinao fa amin'ny fotoana iverenan'i Jesosy afaky ny fakahita aminy ohatry ny fakahitako amiko ianao io fanoloran-teny io aza variana mitazana amin'ny fandrosoan'ny hafa fotsiny mandroso ianao o mandrosory mpanaraton'i Jesosy zay no baiko azotsika ka mandroso Jesosy tompo no mibaiko mandroso mazokarotsai aratona mianganamako Jeso no mibaiko mandroso tokoa sakiviko na de tsy mahazo mandroso amin'ny lalina toko jereo ne nandroso Petera tao amin'ny lalina efa nandroso tao amin'ny lalina izy betsaka ny hazan-drano araka mamparivony rano tsy afahan'ny trondro migalabona fa mety anankiray ny tafiditra ao anaty arato zay mahatonga mimpanjony tsy any ampivoan-drano fa ny amoron-drano satria vitsy anisany tiano azo fa tsy grobaka angro halleloia ny vision any fa ny olona manana vision azo betsaka tsy maintsy mandroso any amin'ny lalina zao koa ajagaga fa raha eo amorony no endrasanao trondro pirina no hitanao eo fa rehefa mandroso any amin'ny lalina ianao hifanena mitrozona ny alehibe any zavatra anankiray na quantité na qualité teo amin'ny lalina toly no zany tsy afaky ny ahitsika ny fahasoavan'Andriamanitra lalina sy ny are-pahasoavana ao aminy raha tsy mandroso tsara miaraka aminy ataovy masary-piaro anao ary reto zavatra reto raha isan'ny ampakariny ianao sary-piaro ianao ny amin'ny fitiavanao an'Andriamanitra no zany tsy afaka manao ny zavatra rehetra ohatran'izao tontolo zao ianao ka natonga azy Losifera nangy anao ny tany dia ho afoinao zany satria fantatrao fa tsy fanamperana ny tany
fa manana mandrakizay tanjony ianao aoriany fiainanao eto an-tany. Manomana ianao ny fionana amin'i Jesosy mba ho ao aminy mandrakizay. Noho izany ny fanomanao tsy mitovy amin'izao tontolo izao. Zao tontolo izao tsy mahita afa-tsy izao tontolo izao. Fa ny zanak'Andriamanitra mahita mihoatra noho izao tontolo izao. Efa nasehon'Andriamanitra antsika miariary ny zavatra rehetra momba ny fiaina sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Fa zao ozy izy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa mbinina ny fanahinao dia mbinina salama amin'ny zavatra rehetra ianao. Ny tombontsoa rehetra sy ny fahatsarana rehetra dia nomanin'Andriamanitra ho an'ny zanany izay manao ny sitrapony sy mahatsapa-tena fa ilainy. Aleloia. Aleloia. Noho izany aza vela isy olona anankiray tonga eto androany ka isaina hoe manatanjona izy no ampakarina nefa hifikitra amin'ny fanaony. Mety mafimafy ihany ny zavatra zaraiko androany. Teteny aminao hoe miova. Miova. Zay foana ny everiko eto ny atongavako eto amin'ity alitary ity. Tsy hanentana ara-bolanao. Tsy resaka sosial. Tsy ampitanondrika anao hijery fotsiny hoe zao ny fanjakan'Andriamanitra eto. Matotsika manao centre mila miala tsika fa ndray androany tsika voadaka ao amin'ilay toerana anankiray izay tsy haintsika. Dia izy indray tsika zany nivory eny ambody hazo. Zay ny ilantsika centre. Dia raha tsapanao hoe tena manao izay nomena fahasoavana dia afaka izana zany maimpoana amin'izay amangina Andriamanitra azy. Fa tsy zany ny sakana tokony hoe tsy hanairana anao mba hanokatra ny ao anatinao an'Andriamanitra satria tsy resa-bola amin'ny fiangonana. Tsy ny rahana igere volo zay. Tsy vola am-piangonana. Tsy hanangana tranona ny rahana anay fa hanangana ny aty fanahinao sy mahafiangonanao iona amin'i Jesosy ny amin'ny rahamalanda. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Misy karazam-pahamarinana tsy maintsy hoaranao raha te iona amin'Andriamanitra ianao. Za tena manam-paniriana amin'izay fotoana izay satria hanomboka hisokatra ny fonao tena ity an'Andriamanitra amin'ny ao anatinao iray manontolo. Tsy hantery fa mifanamasina mibitsibitsika aminao. Anaka, zany ka nanambina anao tamin'ny zavatra misimisy dia anao ihany mahafantatra ny tokony ataonao. Anao sy Jesosy iny tsy mila fampitahorana. Raha venao no mena be raraky io rity vo tonga saina. Inona moa ny anaovana menasy amin'izany? Menasenao le olona dia tsy maintsy raha ny tena marina te akalamina mihitsy anao dia tatanao poketrany ao avoa ile ao. Inona ny mahasamihafa anao amin'ny Jodasy? Fony Jodasy ilay tany amin'ny voly. Zay na tonga amin'ny fanompony tsy tanteraka. Tsy aloha apetrakitsika an'ilay resa-bola fa aloha ilay ara-panahy aloha ny karakaraina. Dia Andriamanitra ny ametraka ao am-ponao rehefa avy eo araka ny alehibe ny fitiavanao amin'ny fanjakany rehefa resy lahatra ianao. Marina satsy marina izany. Raisy Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Ataovy izay havananao aminy. Tsy fantatra anao rehefa avy eo na raha hariva na raha pitsy maraina ny fotoana hiverenany. Tianao Jesosy. Tiantsika iona aminy. Tiantsika iombona aminy. Tiantsika hifankahita aminy. Tiantsika hanomana tsara ny fotoana hiverenany. Raha misy miaina amin'ny faharatsiana miala amin'izany. Ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny tompo mahalala ny azy fa zay miantso ny anarany aoka hiala amin'ny ratsy. Ny fialana amin'ny ratsy tsy mila ezaka. Ny fanekenao ny fanamasina hitarika anao fotsiny dia ny fanamasina mampiditra ilay toetra mankalaota ao anatinao dia manomboka faharikorekona aminao izay tsy tian'Andriamanitra ary manomboka tianao izay tian'Andriamanitra. Aza mipetraka amin'ny nofo be io ary mitaka anao ndray andro any. Amin'ny fotoana tianao hitoeranao rehefa tonga ny appel anao dia mialao ianao ny dikan'izay tsy anao io fa hany vovoka. Efa nisy tompony io dia volona mitaka an'io hatramin'ny voalohany alao azy ihany ny azy fa ianao miala tao ary teny izao tonga dia misara amin'ny nofo raha tianao hita ny tanin'Andriamanitra ahafahan'Andriamanitra mitondra anao amin'ny ara-panahy ahitanao dingana ambony tsara lavitra ny fiarahana aminy. Manome aina n'ilay nofo Jesosy no haninao sy le rahan'i Jesosy nysotronao mba hahafahanao miomby-piainana aminy amin'izay fotoana izay ho tonga fahamasinanao ny fahamasinany. Ho tonga fahamarinanao ny fahamarinany. Ary iaina amin'ny fiainam-pahamarinana ianao sy fatahorana an'Andriamanitra. Dia orenao ny fipetraky ny fiadanana ao anatinao. Ny olona tsara fihavanana amin'Andriamanitra tonga dia hainoy tsara rehefa fenifeny ny ara-panahinao toetra ny tsisy tahotra izany ao anatinao mba hateneno ara-diso izany. Rehefa renao mihitsy hoe fenofeno Andriamanitra ny ao anatinao tsy dia matahotahotra ianao, tsisy fanahina ao anatinao, tsisy tebiteby, ohatra ny lasa daholo ohatra ny andro ririnina hiditra aloha taona amin'izao ny zavatra taloha.
mafana ho an'Andriamanitra zany ianao ohatrany tsy de miany nofonao zany ianao miena ny fitseratena ny alahelo ho an'ny zavatra ho tokatra miaina daholo ireny ohatry misy fifaliana mampitsika ianao zany satria fantatra hoe manam-panatenany ianao zay tsy ananany hafa misy fiadanana ao am-ponao dia renao mandresy mihitsy ianao ny zavatra rehetra tsy mahare tehaka ho an'Andriamanitra azonao ve ilay izy fa raha tsy tena mibebaka ianao tena tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra dia ianao voageja foana zany tianao Jesosy ninonina fahadalanao rehetra vitan' Jesosy ny mamelana zany efa vita zany miverena fotsiny raiso izy ajao fa masina apetrao izy ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana mety izy hiaraka aminy mba ho tantanany amin'izay fa misy fiainana tsara lavitra no manonao antsika ary efa miala eto sika hoe ny amin'ny raha ho any lanitra dia hifankahita aminy manomana anao amin'ny fotoana rehetra satria za mahita ary mahatsapa atao-poko ny fakekezana zany fotoam-pampakarana zany dia ataovy izay fomba teny ionanao amin'ny tompo ny zavatra rehetra mandalo ny fahatsarany tany mandalo na ianao raha mahafantatra dia tokony mba hoe mba tokony ho tonga sainy arakaraky ny androsony ny androany dia tadio melehibe ianao me mandroso ianao atsara tarisy atsarambika ave mandalo reny tsy mitovy tsony ny endrika eo taminao 9 sy 7 taona sy 12 taona sy nefa mananiky ny 10 misy fiovana aza mitondra tena ohatry ny 12 taona rehefa 10 taona mi fotoana ndraindray za taloha tia mistyle kely amina salopety zay taloha tena za tian'ireny fa nanao salopety atamin'ny herinandro fa tsy ety tsony tena tsy lasa tsony tena tsy mifandraiky amin'ny taonako tsony za fomba fitafiko zany dia manana salopety tsara tare mihitsy hoe hoanaovako le dia napetraka ohatr'izao ohatra ny tovolahy kely aloha pozy amin'ny voalohany fa tsy jerena ohatran'izao ohatra tonga teny hovainy ara-panahy zany le maso mijery hoe pastera atsanony zanako iny salopety iny fianao mahita olonefa be tona be fa tena ngeza be mbola mihevitra ny teny tovavy any manao mini-jupe dia zay hoe tsy mba mibedeza ho vadiny ary vereny satria sy mpananatra sa tsy neny ho fanamasina hitanao rehefa miaraka amin'ny fanamasina tsy mila mijery fitaratrany hoe tsy mety mifanaovana an'izao tsy mety mifanaovana an'ity fa izy no mipitsika ao anatinao dia miteny hoe tsy mety tsony zao fomba fitafinao zao tsy mahamendrika azy ao ahoana pastery ny tonga an'izany valiny mijery fitaratra fotsiny fa afaka dia mijery fitaratra dia hitanao izy bitsika manontany aloha azy halleloia fa misy zavatra indraindray efa tsy lamody tsony efa taminao 15 ans miakatra taona dia misy mety dia misy fotoana dia misy fotoana dia mba miova nandray nefa fanahitsika manova ny akanjotsika nefa ny zavatra tomboka amin'ny fanahiana dia ratsy fehefara fa tsy maintsy manomboka amin'ny finoantsika zay na tonga amin'ny babela tsy maintsy ny ravanina vita azy satria fanorenana tsisy Andriamanitra natomboka tamin'ny fanahiana natahotra ny safodrano ilay taranako Noa dia aloha atao avo be dia amin'izay rehefa dobony ety ambany mba eny ambonitsika mitazana ny rano manombo mifankahita amin'Andriamanitra feom-pelatana ny fihefaranao mitsangana amin'ny toerana misy anao afofany amin'ny lanitra ny tananao dia misaora azy amin'ny fonao manontolo mianga avy ao anaty daholo ny commande ny zavatra rehetra ny ivelany rehefa tsara fiombonina amin'Andriamanitra ianao dia amafisina ny autorité en position-nao no anamafisana ny toerana misy anao no amafisanaN'Andriamanitra ny fahefana sy ny fanapahana ao anatinao mahita fanapahana maro toerana androany maraina amin'ny anaran'i Jesosy ireo karazam-pahasarotana rehetra atria amin'ny fiainana ka mampanahy zao tontolo zao dia napetraka Andriamanitra iny ampelatananao telecommande anovan'izany sarobidy lavitra mihoatra no ny etaetan'izao tontolo zao anana ny zavatra rehetra ny fanomezan'Andriamanitra ao anatinao anananao zay tsy ananany Andriamanitra nanomeanao finoana nanomeanao fiadanana nanomeanao fanapahana nanomeanao fanomezam-pahasoavana miovoninahitra Andriamanitra ary isôra izy fandrandray ao anatin'ireny le aretina iverinao fa sarotra sitranin'ireny ao anatin'ireny le hoe lalam-pahamainana diavinao reny
ao anaty reny mihitsy ny te hivoaka le maizy azy n'Andriamanitra ao anatinao fa tonga sainao ohatra Petera sy Jaona fotsiny ianao tamin'ny fotoana tsy nisy ny vola vo afaka mivoaka amin'ny fahasoavana anangana malemy teo ambavahadiny tsara endrika ary zay fomba fijery zay mila jerentsika lala tsara daholo zay mahatonga Baiboly miteny misaora amin'ny zavatra rehetra izany ny sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy ho anareo fa ny zavatra rehetra zay nataon'Andriamanitra dia tsara avokoa ary tsy misy tokony ho lavina raha raisina amin'ny fisaorana mila mianatra ianao amin'ny sekoly ny fiainana mahita fahatsaran'Andriamanitra miafina ao ambadiky ny faratsiana mitranga satria ny fanapahan'Andriamanitra dia miafina ao ambadiky ny fahatongavan-tsaina fa ao anatinao ny fanamasina ao anatinao ny tenin'Andriamanitra afaka hanova an'izany tahaka amin'ny Petera sy Jaona sain'ny Petera sy Jaona raha ohatra ka nentehitra tamin'ny vola sy volamena omena mantra sy mpangataka tsy nitsangana le malemy fa tamin'ny fotoana tsy nisy ny vola vao mivoaka amin'ny fahasoavana aza mitoky amin'ny mamona mitoky amin'Andriamanitra aza mitoky amin'ny vola mitoky amin'ny Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy vitanareo manompo mamona sady manompo an'Andriamanitra sakafo ny fonareo iombona amin'ny Jesosy mba hahatonga ny mamona sy ny fahafahana rehetra hanompo anareo raisy anatin'ny sekolim-pamahan'olana ny vahaolana tsara indrindra ho fenin'Andriamanitra ao anatinareo ny fahasoavana nova zavatra reo tenim-piainana ahafahanareo misitraka ny fahatsarany miafina ao ambadiky ireo olana rehetra ireo le fahagagana iriny fonareo tsy olana ny anaran'io fa lalana hitanao an'Andriamanitra amin'ny dimension ambonimbony kokoa manomboka androany tsy zavatra lalovanao dia lasa tombono anao ka ninona fahasarotana rehetra hovahana amin'ny fomba tsotra zany androany maraina zao mahita marary afaka ako mahita marary sitrana androany mahita retina sarotra sy tanina anjavona amin'ny anaran'i Jesosy raisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mandraisa fanafahana amin'ny fanasitranana androany mandraisa fanafahana amin'ny vahaolana mahagaga androany fantatry ny tompo fa mbola eto an-tany ianao mila ny tanany ary natonga azy nanome fanomezam-pahasoavana ny asoanao hiatrehanao ny fiainana raha fahagagana ny ilainao amin'ny obstacle indrindra ny iseho ny mirakla na ny amin'ny toeram-piasanao zany na amin'ny asa mandrarahanao zany zay rehetra mila an'izany fahagagana Andriamanitra zany mandraisa amin'ny anaran'i Jesosy ny lala ny fampahitana fitiavaka ho sokafan'Andriamanitra ho anao foana fa mila miaraka amin'ny fotsiny ianao izy mahita tany maina ao anaty rano izy mahita mazava ao anaty aizina izy mahita fahatsarana eo amin'ny tany tsy misy endrika miaraka amin'le mahita ny tsita ianao fa mila mifankahita amin'ny fotsiny dia mahita izay ataony raisy ny fahasoavana ahitanao ny tanany amin'izay io tokantrano ho alamin'Andriamanitra io zay tsy mety rehetra ao ho aravon'ilay manam-pahendrena sy fiadanana avokoa raisy ny anjaranao amin'ny anaran'i Jesosy mandihana dia miverena miaraka amin'ny fijoroana vavolombelona tendre ny vavolombelonao zay sy ny tanin'Andriamanitra ho fiainanao fa tsy misy zavatra impossible zany teny amiko Andriamanitra androany maray misy olona eto efa nisitranan'Andriamanitra ianao fa matahotra mijoro vavolombelona ary ny teny Andriamanitra fa io aretin'io ohatrany hoe eo ampoagnenao ohatrany eto ampoagnenao eto le aretina fa renao sitrana ianao rehefa mivavahana teto amin'ny sekoly dia misy olona koa eto nisitranan'Andriamanitra tamina zavatra tena eza be le izy ohatrany hoe tena ozy ianao tena tsy vita tsony fa Andriamanitra miteny amiko hoe sitranina ianao afahany ianao mahita ny fahatanteran'izay vavolombelona zay ho anao amin'ny herinandro ty amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta raha eto ianao dia mba tsangano kely ny tananao raha ianao zay olo zay makanisa teloha azafady makanisa teloha fa mizoma mijoro vavolombelona koa fa tsy le zoma tsy inany misy olona tena mila an'izay koa mba tiako heny fotsiny azafady tompoko tapaka ny tanako tamin'ny 2014 dia avy eo ny anjera indray ray volana lasa zay dia ty tanako efa tapaka ty ihany no ny antehitra zany hoe niaro an'ity tenako ty dia tena tsy nahavita ninina dia zao izy efa sitrana fa za tamin'ny zoma tsy afaka dia tsy tonga tany dia sorana ny tompo fa tena sitrana le tanana voninahitra n'Andriamanitra afaka mihetsika tsara atao ve le mouvement tsy vita taloha fa vita alleluia voninahitra ho an'Andriamanitra amin'ny zoma ny fotoanantsika ranabavy tonga avy amin'ny zoma ie dia le anankiray manaraka ay profety izy ny profety tsika atao amin'ny asa fampona
voninahitra fa n'Andriamanitra rery ihany fa ty tanako ty zany marary tokotrany eto amin'ny reveraka eto ataon'ny docteur hoe tendinite revers ny anarany zay nanao tennis taloha zany dia malala tsara ny hoe tennis elbow dia le izy zany lasa mifindrana aketo noho ny anina dia marary be tena tsy zaka mihitsiny dia voninahitra ao an'Andriamanitra fa sitrana le izy voninahitra man Jesosy terahy Jesosy tay Jesosy ty ndao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra hitanao fa mpanasitrany Jesosy ny fiainanao ihany koa afaka ho kasian'Andriamanitra le izy za tso teo tsisy nikasika n'izy tsy nanao ninina noho izany izy nanao zavatra rehetrarehetra dia hitanareo zay le atao hoe toepo honnête ianao koa afaka ampiasain'Andriamanitra ohatr' izany vavaka ianao ho an'ny hafa dia ataon'Andriamanitra zany fa androany tiako hisokatra ny fotsika tianao Jesosy karakaraina zao iny tanany ranabavy iny satria mbola ilainy iny ametra tanana ny vavaka manao ambassadeur ohatra amen halleloja misy matozany Andriamanitra manasitrana misy tombonao fanjakany dia aloha omentsika ho an'ny tompo amin'izay le tanana vaovao le fitaovana vaovao profetika ohatra zany tena izy moe fa manompo an'Andriamanitra ihany amen dia manompo tsara an Jesosy tsika rehetra sangatany amin'ny lanitra ny tananao ndao tsika isotra ny tompo ny fotsika manontolo makasitraka anao zay raiko amin'ny anaran'i Jesosy sotra amin'ny etsikao nikasikao ny famindraponao ny amin'ny teny fiainana ampiomananao anay fo ny antony Jesosy mandroso fotsiny dia mety ny zavatra rehetra mino afa ny zavatra rehetra zay nataonao sy natomboka teo amin'ny fiainanay dia ho tehirizinao sy ho farananao midingana tsara lavitra mandrakizay faly zay manananao fiainam-panahana indrindrindrindra tena iaina sy sitraka an'izay ny atao hoe eo ambom-pionan'izany tsika eny amin'ny raha lanitra tada malalako tena fifaliako Jesosy io tsy tia tany vetivety ty mandalo zao tontolo zao sy ny filany fa zay manao sitrapon'Andriamanitra maritra mandrakizay amen mazoa toerana no fanaritra kely vetivety ho an'ny tompontsika sy nao filazana dia andefa noho ny amin'ny fotoana alleloja raha piso sekoly mpitahina sy fanambiana mpanahy ho atsika ataovy azo antoka fa atonga ianao satria men'Andriamanitra foantsika mpanompon'Andriamanitra afaka ny tory neny pasteur Jao rehefa azony le teny reny dia adiniana ny trano any dia mahazo révélation izy ao anatin'le izy fa tonga dia miova ny zavatra rehetra amen ary tiako mba mpafantatra anareo fa fanaray daholo ny ato tsy olona noa tsy tsanganan'olona manakana an'Andriamanitra tsy asa fa mifonao manavak'olona mahatonga ny fitahina tsy tonga ny amin'ny fiainanao no zany tsy tokony hipetraka mihitsy zay hoe misy mpanompon'Andriamanitra mijoro ety aloha dia rehefa ianina kosa eo dia metimety fa rehefa ianina ohatrany tsy dia metimety